antsika dia iainy tenin'Andriamanitra anankiray izay mino aho fampatanjaka amin'ny finoanao ka ny lohatenin'le tenin'Andriamanitra dia izao fantaro Andriamanitra tsika zany raha mivavaka sy manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe tonga fotsiny eto monotone be fotsiny hoe za manana olana dia zay ny atongavako eto na hoe za marary dia zay ny atongavako eto na ihany koa tsy fantatra hoe niady be zay mivady dia ohatrany hoe akakely fampaherezana satria tena mafy mihitsy zay problème zay zao ny vadiko lasa zay no mahatonga mivavaka eto fa za ny avana mampahery anao raha tonga eto ianao ka tianao ny tena andray vahaolana tianao ny tena hoe miova tanteraka ny tantaram-piainanao ka tena na mentalitenao ary miova finoanao miova lasa be finoana ianao dia izao ny zavatra ampahereziko atsika mila tena fantatrao Andriamanitra tsy monotone be fotsiny le fanompotsika fa tena mila fantatrao Andriamanitra be dia be moa ny teniny qualifié sy milaza momba an'Andriamanitra ao anaty baiboly dia mila fantatrao ireny ary zay mahatonga antsika tena ampaherezina mba hamaky baiboly mba tena ho fantatrao mihitsy Andriamanitra hoe iza moa io Andriamanitra tompoko io ohatra fotsiny zao Salamo 1:7 avadio ny baibolitsika rehetra Salamo 1:7 andininy voalohany zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra no aro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra rehefa maninona Andriamanitra zany dia ambaran'io tenin'Andriamanitra vakitsika io hoe aro sy hery ho antsika ary mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy mazahoany toerantsika rehefa tena misy fahoriana mafy eo amin'ny fiainanao manana problème be ianao dia fantaro fa Andriamanitra dia maninona mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana izy ianao zany rehefa misy problème be misy fahoriana be dia matikifa misy mpamonjy ianao Andriamanitra mpamonjy ianao Andriamanitra afaka mamany olana lehibe tsy takatry ny saina mety mampitomany mety mampiady saina tsy mampahita toy mampiakatra tension tsy haiko daholo inona ny tena zavatra hoentin'le olana eo amin'ny fiainanao androany dia mampahery anao fa ny baiboly Andriamanitra mihitsy zany dia nilaza fa izy dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana tsisy antony andehangan'Andriamanitra nyzany hoe ilazany hoe za dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana fa tena ho ataony zany tena zany izy ary ny fantaranao fa izany izy dia mahatonga anao misy finoana mitsiry eo anatinao hoe tena manana mpamonjy halleloia ary mila fantatrao zany dia iorenanao dia mahatonga anao be finoana dia mivady koa ny olana eo amin'ny fiainanao ao anaty baiboly eo ange be dia be ny olona manana olana nisy fahoriana be teo amin'ny fiainany fa ny zavatra mampahery dia izao namonjy Andriamanitra tsy takatry ny saina hoe nanahoana fa tena namonjy izy andoka antsika maika eo amin'ny mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy voalohany dia ahitana ny tantaran'ilay vehivavy maty vady bokany trosa dia inona nataony nanatina mpanompon'Andriamanitra izy mba hivavahana mba hovahana ny olany dia tena namaha olan'Andriamanitra nasihon'Andriamanitra fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Andriamanitra andoka vakitsika nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany
nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vady-mpanomponao ary ianao mahalala fanatahotra ny Jehova ny mpanomponao nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy andevo dia hoy Elisa taminy inona ary no ataoko anao lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano fa ora vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja ary hoy izy andeha mihinam-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy ary rehefa tafiditra ianao dia aoka irindro baravarana ianao sy izy mirahalazy zanakao ary manodina amin'izany vilany rehetra zany dia atokan'izay feno dia niala teo amin'ny raha vehivavy ka nirindro baravarana mba amin'izy mirahalazy zanany ary izy mirahalahy mitondra vilany ho any aminy ka reniny kosana nidina ny diloilo ary no ny feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany itondray vilany ray koa aho fa ho kosa ireo taminy tsy misy vilany tsony roneny a ary dia nitsahatra ny diloilo dia avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ho kosa izy mandiana amin'ny diloilo ka anefa izay trosan'olona aminao ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao tamonjy mora azo amin'ny andro fahorian'Andriamanitra fa ny amin'ny ty aloha zany mba misy tsetsatetsa tsy aritra tiako ambary pino ianao ny tonga eto a aza misambola amin'olona zany aza mity misambola aza mampidik'izo ny tenanao tsy hoe mahianao nyty doro-teny ty ianao dia ozy ianao hoe ha sasany andeha indram-bola fa Andriamanitra andoha takany an'le vehivavy mpitondra tena non ry avanao aza misainany zany akory ianao hoe andeha indram-bola tsy aleo mandoalika mivavaka amonjy anao Andriamanitra fa tsy hoe rehefa aveo ianao hay ohatra nanaonao foana ihany a tamin'iny dia nindram-bola tamin'olona zao tsy voalohako fa androany tsy nindram-bola amin'olona netanao ao tsy hainao hoe hay ve mety koa zany mindram-bola amin'olona dia alohan'Andriamanitra non fa aza atao ao tsy-hainao akory ny hindrana fa ny atao ve ao tsy-hainao dia izao amonjy Andriamanitra anafaka Andriamanitra amin'izao olana mahazo azy zao amena tantara teto dia fantatsika tsara ary haintsika tsara hoe vehivavy maty ny vadiny ananan'olona trosa izy ny zanany roalahy tonga le olona hoe aiza ny volanay aloavo ny volanay tena verevitra izy ozy le olona manao hoe ny zanakao roalahy zany no atao andevo solony le vola fa zay tsy mahandro tsony efa ely zay eritaona nafateza ny vadinao aloavo ny volanay dia tena sahiratsaina le raha matoa lasa izy nanatona mpanompon'Andriamanitra nakatoro hevitra za mino fa nivavaka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra dia ozy le mpanompon'Andriamanitra hoe inona ary ny ataontsika inona moa ny anananao dia hoe manadililo kely ray tavoary zahay dia ozy izy zao ary mandiana mindra-bilany aza atao vitsy fa atao be debe tsika kory ry havana fampahirezana entre parenthèse ty a rehefa miasa ho an'ny tompo aza mbanisany olona n'le malay ndaina hoe vilany roa 45 alainy dia ina vita vilany roa 45 fa ny teny mpanompon'Andriamanitra aza atao vitsy sady ataovy ngeza be rehefa miasa ho an'ny tompo atao volo mavitrika atao volo mafana fo rehefa nisian'ny mpanompon'Andriamanitra hoe zao atao dia aza anisan'ny olona kamokamo ianao misy karazany olona kamokamo de nature mihitsy fa manomboka drany ianao angatao ny fanamasina atonganao olona mavitrika zay sorako ny tompo fa natirako mihitsy hoe olona mavitrivitrika mafanafana zany ny rako atao anatiko hoentiko matanteraka asan'Andriamanitra ho an'ny olona tsy ataoka olona riaria manao soa mavitrika amin'izany maika fa ho an'ny raiko zay any an-danitra ataoko olo tena mavitrika e alleloia dia inona ny zavatra tranga lasa le raha matoa nindra-bilany nandeha ny zanany nindra-bilany vilany 60 vilany 50 vilany 60 eo aminareo ao aminay eo be vilany 60 fandrahoana buvety fandraisam-bahiny rehefa misy fivoriany paster eto vilany 60 vilany 50 vilany 45 vilany goda be dia nentina
tao amin'ny tokantrano dia nandeha nantsona le mpanompon'Andriamanitra hoe kompleny vilany dia midira ao an-trano hoe ary ianao indrino ny varavarana ary indrino dia ararao le dililo kely ray tavoara-monja amin'ireo vilany ireo dia nararaka feno rehefa fendio izy le mpanompon'Andriamanitra hoe andana midiny dililo ary aloavy ny trosan'olona rehefa lafo le izy ary ny ambony dia ivelomanao sy ny zanakao riavanao mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana Andriamanitra ina problemanao amin'izao fotoan'izao mampitomany tena efa mampijany tena misy trosan'olona tsy voalohanao androany dia mampahery anao ataovy ny vavaka fa ny vavaka manova zavatra Andriamanitra raha teo efa nyteny hoe ansoa iaho dia hovaliko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sary-pantarina misy mirakla nge zany zavatra lehibe sary-pantarina zay tsy fantatrao no asehoko amin'ny fiainanao amaolana Andriamanitra aneo ny fahalebiazany Andriamanitra amonjy anao izy ve dia andaika hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro sarotra rehetra nefa ny tsy amonjy akory non tsy ohatr' zany Andriamanitra marina loatra io Andriamanitra io anatanteraka fagakana lehibe izy aminjena ny fiainanao ary raha iantso azy ianao dia anao fagakana tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao izy antsoa iaho izy dia hovaliko ianao ampisehoko zavatra lehibe sary-pantarina ndraindray ohatrany tsy mety mino an'izany fa Andriamanitra nge re olona no ny tenan'izany Andriamanitra nge nilaza ny tenany hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana raha misy fahoriana zany eo amin'ny fiainanao dia amonjy anao izy ary raha iantso azy ianao dia maly izy ary anao zavatra lehibe sy magaga zay tsy fantatrao zay zany io Andriamanitra io fantatrao hoe mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana ary raha iantso ianao dia maly izy aneo zavatra lehibe magaga io Andriamanitra io za misy fotoana nametra amin'ny zokinay vola taty amiko izy moa any andafy dia tia ozy izy apetrako aminareo ka rehefa napetra ny tao vony fakapanahy hoe nandeha nampiasaiko le vola tsy vola kely lo fa amiko lo karaha ny 5 millions zany vola be zany satria za tsy hoe isan'andro dia mandray 45 millions dia nampiasaiko le izy dia hoe namidiko tomobile dia ampitomboako dia misy namako zay nakany France dia hoe hitondray tomobile dia mba ampitomboana fa nandamoka tsy tonga ny tomobile jusqu'ty ny androany le namako ny alala bala fotsiny dia nisy fotoana tonga amin'izay ary le olona cousinay ny raha ny zokinay hoe andana fa ny mizandrinay misy volako dia alaivo tonga le olona aka nijany vola zany telefona aloha le olona aka n'le vola ohatra zao sy ohatr'izao dia nanomboka nitsanga nyty sofiny ty satria maneno tsy misy vola laminy vola tomobile natao hoe ho ampitomboana n'le vola tsy tonga taty Madagasikara jusqu'ty ny androany very inona ny teny tsy nylazeko tamin'Andriamanitra zay moa tamin'izany nivarotra dia nalaiko le vola avy any an-tsena iny tamin'izany efa elaela zany 3 millions vola avy any an-tsena dia hoentina mody dia inona ny ataoko isan'andro mitomboa hoe le vola itombo Andriamanitra vonjeo hoe mivavaka raha indraitra amin'ny raika be 10 alina mivavaka ndraindray dia mifomaraina be amin'ny 2 maraina mivavaka mila fa mitiako mihitsy fantatro zokinay hoe hafahafa nefa pastera zay ny tena mafiamiko ny afantarina hoe hafahafa tsy tokisana vola napetraka taminy dia laniny hafahafa nefa pastera zay ny tena mafy tamiko fa izy tsy anagadra akory mivavaka zay mivavaka vonjeo tompo azalaina baraky andry fa tsy takatry ny sainay re olona tonga le olona takony le vola navoaka amin'izay le vola ny saina fieno resy lahatra mihitsy aho hoe mpamonjy mora azo
amin'ny andro fahoriana. Ary hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tena nivonany mihitsy narovako hoe tsy tiako fantatry le kozao, tsy tiako fantatry zokinay hoe nampiasaiko le vola dia laniko tao no aniko mangingina. Ome voninahitra mandrakariva Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia inona ny tsanga? Tonga le olona feno le vola, tonga dia ohatrany hoe nisy poangeza be niala tamin'ny tenako, tonga dia salama ho azy hatrany tapin-doka hatrany am-palatia. Mpamonjy mora azo indrindra. Fantatro tsara fe ndikan'le terme hoe indrindra. Mora azo indrindra, mora azo be mihitsiny, kitana be ny famonjeny, tsy miandry rapitsorapitso, fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana izy. Dia mila fantatra ohatr' izany mihitsy Andriamanitra hoe io Andriamanitra io tena raha zany ho soratana mihitsy. Ny ary efa tena tiako le tenin'Andriamanitra. Ny azy zao le hoe sambatra hafa olomino, tiako zany tena hoe zany ny tena fahasambarana eto ambony tany. Na isiko n'izany soratra zany daholo ny tomobile hoe sambatra hafa olomino. Soraty koa raha ohatra ka zay tena tsapana hoe mampaherena hoe mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io nge ry havana mila tena haitsika, mila tena fantatsika Andriamanitra hoe manao ana tsara hoe Andriamanitra mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Halleluja, halleluja. Dia rehefa teo voaloha ny volan'olona tamin'ilay vehivavy tondra tena ny diloilo nisy ambo ny velomany, mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Andriamanitra. Halleluja. Za koa re tsy lahatra ry havana fa ny fiainana eto ambonin'ny tany raisiko le tenin'le mpanoratra hoe ady zao tontolo zao sy ny fiainanao aminy. Tena ady ny fiainantsika zanak'olombelona ady misy ady ary tsy misy olona tsy mandalo ady. Mandalo ady daholo ny olona rehetra, fa saingy zao ny mpivavaka dia miavaka. Mandalo ady ny mpivavaka. Fa zao ny ambaran'ny Baiboly amin'ny Korintianina voalohany 5:7-7. Korintianina voalohany 5:7-7 dia ozy ny Baiboly hoe isaorana ne Andriamanitra. Ndao jereko fa sao dia manao tsy enjery fotsiny Korintianina voalohany 5:7-7. Fa isaorana ne Andriamanitra izay manome antsika eto indrondra kely ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy ny ady be, ny ady mandalo ady ny maro. Ary nambarako teo hoe ady zao tontolo zao sy ny fiainanao aminy ady ny eto ambonin'ny tany. Fa ny Baiboly dia milaza fa isaorana ne Andriamanitra izay manome antsika eto indrondra kely ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary raha mamaky ny bokin'ny Romanina tsika 5 Romanina, aiza moa le Romanina? Ony ho an'izay mahay dia mahay. Eo aloha kely le nivakitsika teo amin'ny Korintianina teo ny Romanina. Romanina 5:7-7 azafady. Romanina 5 manomboka amin'ny 7 dia ozy izy hoe kanefa amin'izany rehetra zany vaky daholo ny aneloha rehetra rehefa tonga any an-trano be dia be ny ady voatanisa eo ambaran'ny Baiboly hoe fahoriana, fantrana, fanenjehana, mosary, fitanjana, loza, sabatra. Dia ozy ny Baiboly hoe kanefa amin'izany rehetra lalovantsika izany dia manoatra no mpandresy androndra kely amin'ny alalan'ilay ty azy. Io Andriamanitra zay topotsika io zany dia manome antsika fandresena. Mandalo ady mafy ianao zao hoe jangajanga mivadinao dia nanarakolona any Madiro valo.
ataoko an'le tena toerana ratsy be mihitsy hoe any Madirovany any izy netin'le vehivavy lavitra ny Madirovany zao raha fa tonga ao Ambatoboeny ianao misy asantsika moa ko Ambatoboeny ary tany pasitera nytory-teny tamin'ny herinandro raika teo iny netin'le olona mbola nepita rano Betsiboka nandeha tongotra tany alavitra be ady zany sa tsy marina zany problème zany ozy ianao hoe nasinody fity olana raika koa zany fa izao ny any mampahery isorako ny Andriamanitra zay manometsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary amin'ny ady rehetra lalovantsika tsika zao mihitsy ny tompon'ny fandresena tompon'ny fandresena ianao inona ny ady lalovanao inona ny problema mafy tena fotsy vetivety teo mihitsy ny volonao Andriamanitra lay tomponao manometsika fandresena manoatra no mipandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika nisy fotoana vady koa nandehananao séminaire tany Ambatondrazaka ka tany Parafaravolana nandehanany dia rehefa tonga tany misy fiangonantsika koa Ambatondrazaka Parafaravola Ambotrarivo tsy Parafaravola fa tsy haiko intsony ny any amin'iny parti iny dia nandeha tany amin'ilay toerana hoe Ambotrarivo pasitera nanao séminaire ka rehefa nanao séminaire tany pasitera dia misy olona zay nanatinazy hoe pasitera tena mba entina mbavaka mafy mihitsy fa nivadiko lasa dia nisy vehivavy mpanompo samby zay iry tanàny ry fa tazany eo le tanàny iry na any nivadiko zao mipetraka sy matory amin'io vehivavy io dia neritreretra hoe pasitera dia ozy pasitera tena ao aloha anao dia livrena ivavahana dia livrena le ramatoa tsy toizako hoe andeha tay le izy fa ataoko aingakaingana dia livrena le ramatoa dia livrena le ramatoa andro amin'io tsy tadidiko izay na sabotsy na ahoana fa zavatra mampahery raha iandro taorianan'le nivavahana ho an'le ramatoa ny dia livrena nisy nandondona rehefa maizina be iny ny andro fa izy ary zany ndany mba jereraka izy voay mivaravarana voay ho mivaravarana voay ty le raha misy mandoalika inona problème anao manoatra no mipandresy anao amin'ny alalan'ilay tianao Andriamanitra iady anao Andriamanitra amonjy anao Andriamanitra many olana ninninona olana riavana mainy zavatra rehetra Andriamanitra amany olana eo amin'ny fiainanao izy tsy haiko hoe misy fandroana piasa ngamany eo amin'ny toeram-piasana misy anao dia hoe reto ny lista ony ony mbola tsy tena mivoaka ao anatin'ny anaranao vavaka atao betsaka fa io Andriamanitsika io anomeanao fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika misy rangazy zay koa dia mangatabavaka atao amin'ny pasitera ato foana izy dia inona ny tranga sa pasitera ozy izy tena voaroaka foana ohatrany tsy mety tamana amin'asa mihitsy fa voaroaka foana dia zao indray zao androaka piasa ny toeram-piasako dia ao anaty lista mafy angey zany olo mamelombady amanjanaka nefa dia voaroaka indray dia nivavaka ho azy pasitera dia mivavaka izy zavatra nampahery inona ozy izy ianao ozy le lehibe ano hoe ianao no tendreko lehibe amin'ny toeram-piasana vaovao io olona toko mivoaroaka fa ianao ozy no tendreko ho lehibe amin'ny toeram-piasana vaovao io riavanao tena tiako ianao hino fa Andriamanitra manometsika fandresena be dia be miady amin'ny karazany tsy voatanisy eto fa ny zavatra ampahireziko anao Andriamanitra manometsika pino fandresena Andriamanitra mitondra antsika manoatra no mpandresy mihitsy aza tsy izany tenan'izany fa iza ity tenin'Andriamanitra ity baiboly ity no miteny fa Andriamanitra hanometsika an'izany rehetrarehetra zany fatelo io tenin'Andriamanitra anaty baiboly io aloha be dia be tsy vitako eto androany daholo fa
ianao ny tiako amaky azy anetrany manomboka androany mamaky baiboly ianao aza bakabokabo mamaky baiboly fa aonge misy révélation be dia be ho atsika andraisantsika rema avy amin'Andriamanitra rema dia hoe Andriamanitra miteny aminao manokana ho tanterany eo amin'ny fiainanao zany teny zany amin'ny alalan'ny famakisika ny baiboly io no itenenan'Andriamanitra amintsika izao ny ambaran'ny baiboly teny haitsika rehetra mihitsy Jeremia 33:3 saty zay firy atsangany ny tanany Zemaia an'izay mba fa mbany atsasany antso iaho izy dia maninona valiko ianao ho valiny zay miantso azy riavanao manomboka androany esory ao anatinao ny fieritreretana negativa hoe zany ve dia ho hain'Andriamanitra tenanao an'izany tokoa ve Andriamanitra fa efa nteny izy ary androany amafisiny hoe antsonge zaho izy dia ho valiko ianao ary ahoana ampisehoko zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao zavatra lehibe tsy voimaginenao mihitsy hoe fa ahoana ary ananan'olona trosa ianao dia feno azy ny volanao tsy mahagaga ve zany antsoy aho dia ho valiko ianao izy Andriamanitra ary ampisehoko zavatra lehibe tsy kelikely tsy bitibitika tsy izay zavatra lehibe sarom-pantarina tena tsy voimaginen'olona mihitsy hoe manahoana ary fa sarom-pantarina izay tsy fantatrao riavanao za dia mino satria fantako fa marin'Andriamanitra ianao koa ve mino fa raha iantso azy dia amaly ianao izy anio zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao izy anao zavatra tena extraordinaire tsy voimaginen'olona mihitsy fa tsy fantatrao tiako ianao tena hino androany fa raha iantso an'Andriamanitra dia amaly ianao izy ary ampiseho zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao io baiboly io dia nanehony zavatra lehibe sarom-pantarina be dia be misy ripetera ny giatra tany ampigadrany fa navoaka an'Andriamanitra ry Paul Silasy ny gadra fa niororo ny fondation ny tranomaizina be dia be ny zavatra nitranga ao anatin'io baiboly io nanehon'Andriamanitra voninahiny misy boka fandana mijibika impito ao amin'io ny Jordanina ozy dia adio ianao mahagaga ke zany hoe olona boka impito nijibika tao anatiny ny Jordanina dia nadio riavanao io Andriamanitra tsy zay topotsika io dia Andriamanitra mahagaga androany ianao raha manana olana ka iantso azy ianao dia aneo zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao izy saty zany raha maky an'io baiboly io ianao dia angitakitaka mihitsy hoe tena mahagaga zany hoe olona boka nadio olona nalemy tamin'ny andron'ny Petera nitsangana mahagaga nge zany hoe tongotra efa malemy iny dia nitsangana ho azy teo dia matanjaka riavanao ahoana ny abean'ny problème anao zao ohatra ny ahoana hoe tena ny alongavany tsy haiko mihitsy tena mafy ty problème ako ty tena sarotry ty problème ako ty tena tsy voavatsony tsy fatako na ohatra n'le teo ny vadinao hoe efa lasa nandeha nanaraka olona mpanao fanafody vony odifity tany any lavitra be any mora fiainy be any akandreo zany moko ny toeranao anaovantsika asa zao amin'ity taony ity fa any ny tena malaza be devoly ary ny atsika ny anapotika ny devoly mihitsy ny tarigetra atsika dia any ozy ianao ohatra ny tsy mino kely ny finoako ho vai ny finoanao manomboka androany lehibe ny finoako fa Andriamanitra no ny teny hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe sy sarom-pantarina zay tsy fantatrao ho asesika Andriamanitra ialany ny vadinao androany keo ambaravarana mifona ki malala mahagaga ny Andriamanitsika mahagaga ny Andriamanitsika androany izy dia mampahery anao mba hilatsapaka ao anatinao ny teniny hoe antsoy aho
dia hovaliko ianao ampisehoko zavatra ngeza be sarom-pantarina izay tsy fantatrao zay manana olana androany mino fa Andriamanitra malivavaka azy Andriamanitra ny voninany Andriamanitra ny heriny Andriamanitra iasa mahery eo ny fiainany halleloia dia izao koa misy ny olona tena taizana retina mihitsy ohatrany hoe mararirary foana mararirary lava tena misy olona tena ohatrany hoe taizana retina ahoana ihany ary zaty ohatrany taizana retina ohatrany ahoana ny efarako ndonge efa kitsika Petera boky ny Petera soratan'ny Petera Petera voalohany toko 2 andininy 720 Petera voalohany toko 2 andininy 720 dia zao ny ambarany baiboly manao hoe ary izy nitondra ny fahotanitsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika rehetra amena fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary nidiakapoka taminy no nahasitranana anareo ina zany ny fanafoditsika pino ony iny diakapoka nazo an Jesosy be dia be iny 7:30 ny jiosy moa taloha rehefa mikapoka manasazy olona anankiray dia izay hoe ny 7:30 zay nikapoka ataony 7 latsaka ray le diakapoka ny 7:30 nazo an Jesosy iny ny fanafody fanasitranana antsika kristianina zana hita olona be da be nanana retina tsy sitrapanafody intsony fa Andriamanitra kosa dia maneo hoe mahay manasitrana ny aretina rehetra nisy rahavavina pasitera zay pasitera zay moa pasitera antsika ny Tamatavy izy dia niara-miperaka taminay tamin'izay miperaka tetsy Vanja dia mamangy anao ao ilay zokony vavy dia rehefa namangy tao izy dia samy vehivavy mpinamana ho dia zaka ozy izy misy zavatra mivoto be atao anatiny onoko ato sady mafy ohatra amin'ny vato voto be ozy sady mafy ohatra amin'ny vato dia raindray ohatra marary zany fa inona ozy zay hoe zavatra ratsy ty fandao zay vavaka ho anao vavaka ho azy sy ny délivre azy zay ny apitsony iny vaky le vato be potsaka atao nana be da be avy eo se cicatriser le nono midiakapoka taminy fanasitranana antsika naretina inona na ozy hoe misy fivotosana be atokista naretina inona hoe za tena tsy salama fa ohatra nitaizana retina ohatra misy tazo ohatra ny tsy fantako riavanao midiakapoka tamin'ny Jesosy natao taminy fa maninona izy nanaiko nikapokapohanao fotsiny satria tiany ianao tiany ho raisinao ny fanasitranana raisina maimaimpona tiany ho renao ny fanasitranana ho hitateraka eo amin'ny fiainanao ny fanasitranana ahoana moa izy ho nikapokapohana fa ozy ny baiboly manao hoe nidiakapoka taminy fanasitranana antsika nidiakapoka taminy fanasitranana ozy ny dokotera misy sy mivoto amin'ny kibinao tsy maintsy didina ianao diakapoka taminy marary be foana ny lohanao tena tsy haiko mihitsy fa ozy ny dokotera hoe tsy maintsy atao an'izao ianao atao an'izao diakapoka taminy iza marary izy eto androany gratuit fanasitranana tsy mandoko consultation tena sitrana anao Jesosy zany natonga azy neto ny kapohana iny 7:30 mba ho fanasitranana zay rehetra mino azy ary mino ianao fa eto zany Jesosy zany androany raha marary ianao ka hivavaka isika androany hoe soron'Andriamanitra aminao ny aretina midiakapoka nazo azy aza velana andalo an'izany fotsiny izy hoe narary ny tompoka tena potika ny nofony sy nisy nafantarana azy olona intsony
nidiakaboka tamin'ny fanasitranana anao androany ary dia efa fantapantatrao zay ny momba n'ilay Andriamanitra zay tomponao mbola kely zay ny zavatra nitantaraiko zay fa raha io baiboly io novakianao ahita zavatra be dia be anao hoe ay ve ary tiako ho tsapanao zany taka ny amakinay baiboly dia ahitanay sy atsapahanay zavatra be da be dia tako zany koa ny tena tiako ho tsapany fiangonana tsy pastera ihany no matsapa fa ny fiangonana ray manontolo ary androany dia ho hitanao eto fa nidiakaboka tamin'ny fanasitranana ny marary rehetra zay tonga eto androany saty zany e zay rehetra marary ary dia mitsangana eo amin'ny toerana misy azy zay rehetra marary dia mitsangana eo amin'ny toerana misy azy nidiakaboka tamin'i Jesosy ny fanasitranana antsika na gripa na tazo na manakotsako na dekalsifie na tsy haiko e ary entina tena mampahory anao dia minoy ianao fa eto Jesosy efa nokapohana izy ary nidiakaboka tamin'ny fanasitranana antsika ao anatin'ny vavaka raiso ny fanasitranana raiso ny fanasitranana izy fagagany eto androany Jesosy no eto anasitrana anao amonjy anao anafaka anao anasitrana anao andao iaraka hivavaka apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao hivavaka isika mino fotsiny ianao fa nataon'i Jesosy zany ho anao nataony maimaim-poana zany mba nasitranana anao mba hafantaranao fa velona ny Andriamanitra zay tompontsika manasitrana raha io misaotra anao izahay raha tafavory eto androany afaka manompo anao afaka miaraka mivavaka eto anatrehanao tompo ako tsapanay tsiraray avy ny fanatrehanao ako tsapanay tsiraray avy ny fanatrehanao ary na iza marary eto amin'ity toerana ty androany sitrano ka sy ny aretiny igala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina sy tanina amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra sitana ary ianao nikazikazy Andriamanitra miala ny aretiny miala amin'ny fividosana miala amin'ny fanaintenana miala daholo zany rehetrarehetra zany halleloia tompo asehony voninahitra ao sy ny fahalebiazanao efa nokapohana ianao mba ho fanasitranana zay tiany rehetra nambara teto androany dia ho amarininao ary ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay tompo mpamonjo morazo indrindra ianao amin'ny andro fahoriana mpamaly vavaka ianao rehefa miantso anao izahay mpanasitrana ianao ary mitondra anay ho amin'ny fandresena ianao androany ny marary rehetra eto dia sitrano halleloia 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 misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen tsapao zany le marary taminao teo le fanaintainanao hoe taiza taminao ny narary aiza tsy mipetraka tsy mipetraka aiza zany teo narary aiza le mangotsikotsika aiza le misy zavatra mampahory anao amin'ny aretina tsapao amin'izao fotoana izao zay rehetra natsapa fanasitranana izy atsangano ambony tako izao hoe ny tananao zay rehetra sitrana atsangano ambony ny tanana tsy aleve mba mijoro vavolombelona kely mba ho voninahitry ny anaran'Andriamanitsika fa tena mpanasitrana zay rehetra marary izy ka sitrana hoe mandrosoa ty aloha zay rehetra narary izy teo sitrana ary nanina indray ary nidina daholo le tanany dia lasany ny sasany mivoaka fa menatra ngamany tsy misy loha ny olona menatra mandrosondroso ety aloha ohatry ny be dabenga izy teo nanangatanana dia ohatry ny tsy hitako azy teo indray zay narary teo izy ka sitrana nanangatanana mijoro vavolombelona mandrosoa ety aloha mba ho hita fa tena manasitrana tokoa Jesosy ary mihoatra noho izany dia amany olana eo amin'ny fiainantsika rehetra izy eny ary tompo tiamboary izy
ty hoe mba tantarao ny aretina nahazo anao teo amboaka ay tsy mandeha voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany a nijoroko vavolombelona leto fa Andriamanitra dia mpanasitrana sady mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana tokoa izy fa za zany a tao anatin'ny herinandro izay tato amin'ny kiboko tato kiboko ty dia tena misy zavatra tena marary a tena mandehandeha tena hatrany any lamosiko any sady mafy be tena mafy be mihitsy raha zapaina dia tena mafy be fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa tao anatin'ny toroteny a sy tao anatin'ny vavaka izay natao a dia sitrana ny aretiko fa voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany me voninahitra Andriamanitra voninahitra moa zany dia an'Andriamanitra rery ihany fa narary be mihitsy teny nifiko dia sitrana marary nifinao teo dia sitrana marary nify za fa nisy fotoana tao anatiny za teraka ny zanako narary be ny nifiko tena narary do za tsisy tiana hoe mampinono na olona voateraka neto tany ankozay nefa izy dentiste esoro a tonga dia nisorona satria marary be le marary nify ka tsy manamaivana ny aretiny mihitsy fa efa niainako zany marary nify mity hafa mafy ho an'tontsika no voninahitra Andriamanitra voninahitra ao an'Andriamanitra nijoroko vavolombelona leto fa voaniditra teto dia narary be daholo ny lalohako avy rehetrarehetra iny dia vonareny toroteny sy le vavaka fanasitranana teo a dia efa nisava le izy zao tsy marary tsony tsy marary tsony me voninahitra ny tompo e voninahitra ao an'Andriamanitra zany nijoroko teto fa raha vao tonga teto andro amin'ny maraina dia narary ny lamosiko zao efa tsy henoko marary tsony tsy marary mihitsy tsy marary mihitsy ataovy an'izay aleluia voninahitra moa zany ao an'Andriamanitra rery ihany fa hatry ny alina sy natoro misy fa nanahitaina ny tenako dia oa sy maintsy mandeha mivavaka ao na manahitaina izy fa za sy atory ady dia raha vao tonga taty am-piangonana tamin'ny maraina dia mbola sy nanao vavaka ary dia fa nivavaka maraina vao diditra tato a dia fa henoko fa maivamaivana ny tenako aleluia eto Jesosy io tsy voatery hoe ivavahana vao sitrana e fa eto izy rehefa mangeta eto ianao fantany momba anao manasitrana anao izy voninahitra ho an'Andriamanitra sepitrahako ny dia niteny tamin'ny mpiray fiangonana dia niteny hoe mba etahaka ny androndra fa tena misy fijaliana mihitsy ny mahasepitraha dia nandeha taty andro any indroa zay dia tito voninahitra an'Andriamanitra sitrany ianao zao mbola misy mikely mamindra fo amin'ity olo ty anao tompo asehoy azy ny fahalebiazanao sitanina amin'ny anaran'i Jesosy ty vehivavy ty sotra tompo aleloia amen voninahitra ao an'Andriamanitra nijoroko fahavolombelona fa omaly zany nisy problème kely tao aminay dia narary be ny lamosiko vokatr'izay rehefa nandeha mivavaka tamin'ny maraina dia mivavaka teo dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana iteka mafo an'Andriamanitra isika androary makatoerandrainareo a makatoerana vanto alleluia alleluia dia isaorana tompo ny amin'ny fanasitranana natao no andrenondreny dia amin'izao fotoan'izao indray a dia mbola hivavaka isika ka reo fototra mahatonga ny aretina ho an'ny sasa zay mbola marary toka eto tsy mety sitrana na fototra mahatonga andreo olana mitondra fahoriana ho anao dia tsy mety afaka mihitsy zay zany no ahirikitsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy ino zany fa niozina na ny fanaratsy raha mbola io tokoa ry havana niozina na ny fanaratsy a dia tsy hainao mihitsy hoe ahoana tokony atao fa ny aretina dia petraka ho aretina foana ametra tanana mbola petraka ho aretina foana anaovana vavaka manokana mbola mipetraka ho aretina eo amin'ny tenanao foana tahaka izany akeo ny olana raha mbola io tokoa ny ozina na ny fanaratsy dia tsy mampinimpiny tsy mahakristiana lay ozina na lay olana lay fanaratsy fa hitondra
olana eo aminao foany ka mino androany fa eto jesosy ary anony any anaran' jesosy aho ho fanapahana ny ozina ho faliana amin'ny fanaratsy matoky fa hiasa eto Andriamanitra androany fa izao aloha andotsika hivavaka tena anao fifonana eo ny atrehan'Andriamanitra ny amin'ny fototra mety natoka ny ozina io na io fanaratsy na azy toerana teo aminao io ohatra amin'izany zao no ny fitondrantenanao ratsy vahiny dia natratranao ny ozina nisokatra ny lalana fandevoly nakatoerana teo aminao dia nitondra aretina izy na nitondra olana sarotra vahana ohatra no ny fanompo-tsapo nataonao nataon'ilay aman-dreninao ianao no anisan'ilay olona mpakeny amin'ny fasana rehefa tonga ny volana novambra dia miantso ny fanany maty anao mba hitahina ny velona favitavetana teo natrehan'Andriamanitra ny nataonao dia natonga oziny zany nanokatra lalana dia ny lalana dia ny fanapitry ny fahafatesana nakatoerana teo ny fiainanao na ihany koa misy zavatra tsy nety nataonao tamin'ny namanao na tamin'ny olo-patratrao na tamin'ny olona dia nizon'ny olona ianao na hoe namisavin'ny olona dia tonga ny vokatra zany teo ny fiainanao ka anovavaka fifonana io zany tsika rehetra satria raha manao vavaka fifonana ianao dia mendra fo Andriamanitra ka ny vavaka ataoka ty anoloana hitondra fanafana ho anao amen na teniko farany dia izao ho amanokana tena resy lahatra tena babo fa ny olona tonga amin'i Jesosy natao sitrana ninninona retina natao sitrana alleluia alleluia voatsely zay a nisy olona hiteraka fa tsy niteraka mihitsy voangamany tababolana sasa tokombolana tsy niteraka mihitsy nejaza foana nety miano maromaro dia natifasako SMS izy hoe raha vao tonga aminao ty SMS ity dia apetrao amin'ikiny ny zanakao ny tananao dia lazao hoe hoteraka somatsara ty zanako ty vao nataonao zany vetivety nikotina teo teraka ny olona satria zay ny zany fiainana no manin'Andriamanitra ho an'ny olona zay tonga ho aminy zay mino azy dia hositranona dia mitovy amin'izany ihany koa hoe zay manina olana dia ho afaha ka tiako zany ianao manavavaka fifonana mba azo famirapo azo famieran-keloko dia ny vavaka ataoko anareo anio dia isy fiatraikany eny amin'ny fiainanareo andao tonga dia nivavaka fifonantsika rehetra samy vavaka izy samy vavaka izy a aza bitsibitsika mihitsy anao hoe aza bitsibitsika mihitsy anao le etaetanao mihitsy mohaka ho asianao an'Andriamanitra fa ianao dia amidina fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifonana sy fibebana ataonao satria avy aminao avy amin'ilay aman-dreninao ny fototra natokana ilay ozy sy ilay fanaratsy nitondra retina nitondra olona